Valitsika treo no makasika an'izay fanokevitra izay fa Anisan'ny noresahan'ny sendikan'ny mpandraharahan'ny voafonja na ihany koa ilay antsoina hoe SPAM nandritry ny fivoriana izay notanterahan'izy ireo nandritry ny 2 andro izany hoe omaly sy tamin'ity androany ity ny olana izay iainany amin'izao fotoana izao nisy nitsokevitra izay noraisina taorian'ity fivoriana goavana ity. Anisan'ny olana izay sedrain'ireo mpandraharahan'ny fonja ny teritery, ny fandrahonana ary ny fanaparam-pahefana raha ny voalazan'ny filohan'ny sendikan'ny mpandraharahan'ny fonja na ny SPAM ny tolakandro teo. Betsaka ihany koa ny fitarainana tonga aty amin'ny sendika mahakasika ny teritery na pression, trafic d'influence, menace sy ny abus de fonction ataona tompona andraikitra na any amin'ny faritra zany na io tompona andraikitra ara-politika na io tompona andraikitra ara-pitsarana na tompona andraikitra autorité civile tsotro zao. Izy ireny matetika dia manao pression manery ny lehibe ny fonja amin'ny zavatra tsy ara-dalàna. Raha tsy ilaza fotsiny ohatra zany ohatra zao ataontsika hoe intervention amina resaka famoahana voafonja. Tratsy ny ina maso na nitaotra lay tompona andraikitry ny fonja dia mamoaka tsy fidiny. Rehefa misy anefa ny tsy fetezany zay atao hoe famoahana zay voafonja zay ireny olona reny tsy voatohitoina fa ilay tompona andraikitry ny fonja ireny any no voaenjika na ara-pitsarana io na eo amin'ny lafiny arakasa. Ka dia zahay dia manohitra sy manakena tanteraka amin'izay fomba fanao zay hitanay fa tsy manaza ny atao hoe bonne gouvernance sy ny état de droit zay. Ka aoka mba samy ho tonga saina ny tompona andraikitra rehetra zay mitazona fahefana any amin'ny faritra any mba tsy hanao teritery na fanapara-pahefana amin'ny lehibe ny fonja. Ary izay koa dia miantso ny tompona andraikitry ny fonja mba sa hijoro anohitra amin'izany ny zavatra tsy ara-dalàna zany. Nambaran'ireo mpikambana avy eo anivon'ny SPAM ihany koa fa voaitsakitsaka ny fepetra rehetra voalazan'ny lalàna mikasika ny famondran-toerana ny mpiasa-panjakana. Voalaza fa manjaka ny kiantranatrano, ny tombo sy ala ary ny fanapara-pahefana ary hita soritra noho ny fitarainana nataon'ny mpandraharaha ny famondran-toerana mifototra amin'ny alagobika tsy tiako tare. Nasian'izy ireo resaka ihany koa ny mikasika ny fandrotana grady izay mitarasika. Nampatsiahivon'ny SPAM ny fahefenon'ny fonja sy ny fahanteran'ny fodo-drafitrasa. Ny sendikan'ny mpandraharahan'ny fonja dia manaitra ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra mba hijery akaiky ary hanao lahara-pahamehana, ny fanavaozana sy ny fanitarana ary ny fampitaovana ny fonja noho ny mahasaripady izany fonja izany eo amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana.